maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, nahatratra ty ALAROBIA 4 ny volana Jona ity indray. Homany am-pelatananareo ny tantara voalohany toko 4 ny 19 ka hatramin'ny 14. Tantara voalohany toko 4 ny 19 ka hatramin'ny 14. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha isika ry havana hitsangana hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny tantara voalohany toko 4 ny 19 ka hatramin'ny 14. Hideran'ny tompo sika manao hoe: miderahan Jehovah miantsoa ny anarany, ampahafantariny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voariarianareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehovah. Mitadiava an Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia mifahagagany sy fitsarany ny vavany. Ianareo taranak'i Israely mpanompony, ianareo olom-bofidy ny taranak'i Jakoba. Jehovah, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen. Iomina amin'ny vavaka isika. Izany tokoa ry Andriamanitra rainay, no hira fiderana ho entinay midera anao, entinay mihira ho anao, entinay mankalaza anao. Fa Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao, ary manjaka manerana izao tontolo izao. Andriamanitra, lehibe ny herinao, lehibe ny fisainanao Andriamanitra, ary lehibe ny fiandriananao. Tsy takatry ny sainay ho saintsaina sy eritreretina izany. Koa misaotra indrindra Andriamanitra, fa na dia ambany azy izahay, dia mijery anay sy miantoka anay ianao, miaro anay, ary indrindra Tompo, manome ny fahasoavana ao anay. Misaotra Andriamanitra no izao andro izao izay nomenao anay indray. Fa na dia ao anatin'ny atsika mamirifiry, na dia ao anatin'ny andro ririnina azy izahay, dia omenao hery kosa, omenao fahasalamana, ary omenao fahavitriana, hideranao Andriamanitra, hanantona anao Andriamanitra, ampatsahivinao mandrakariva. Koa fisaorana Tompo no atolotra anao, ary iombina izahay ankehitriny, iombina aminao Andriamanitra, handray hery avy aminao indray. Dia fananao masina hitarika anay hatrany, ary fananao masina hanatrika anay eto amin'izao toerana misy anay izao. Amin'ny anaranao nanaovanay ny vavaka. Amen. Hivavaka isika. Tonga ety aminay tokoa Andriamanitra ny teninao, dia ilay teny fiainana, teny mahavelona, dia ny tsara izay manome fahazavana ho anay. Hovakiana aminay izany ankehitriny. Ilay fananao masina hatrany hitoetra aminay, hanananay fahazavan-tsaina sy fahadiovam-po handray ny teninao. Misaotra Andriamanitra. Amen. Ezra toko 4 ny 17 ka hatramin'ny 17. Ezra toko 4 ny 17 ka hatramin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany tatenay gouvernoura amin'ny ety andafiny ety, sy setarepozenay mba ny namany, dia nankanto marina izay teny efa nampitondrainy Darosy ho any aminy izany. Dia nanao ny trano ny olon'ny Jiosy, ka nambinina noho ny faminaniany agay mpaminany sy Zakaria zanaky Ido, ary nanao ny trano izy ka navita azy, araka ny didin'Andriamanitra ny Israely, sy araka ny didin'ny Kirosy sy Darosy, ary Artaxerxes mpanjaka amin'ny Persia.
dia vita io trano io tamin'ny andro 7 tamin'ny volana Adara, tamin'ny taona 9 nanjakany Dariosy mpanjaka. Ary ny zanak'Israely, na ny mpisorona, na ny levita, na ny olona sisa izay nody avy tany amin'ny fahababona, dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Ary ny natery nitokanana io tranon'Andriamanitra io dia omby 100 sy ondry lahy 200 sy zanak'ondry 700, ary ny hofanatitra ny nota kosa ho an'ny Israely rehetra, dia osy lahy 12 araky ny isan'ny firenen'i Israely. Dia nanendry ny mpisorona ho amin'ny firazanany avy sy ny levita ho amin'ny antokony avy izy, hanao ny fanompona an'Andriamanitra izay any Jerosalema, arak'izay voasoratra ao amin'ny boky Mosesy. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo mandrakariva ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Ezra sy ny bokin'ny Nehemia ry havana no mitantara ny fiverenan'ny Jiosy izay avy tamin'ny Babilôna, izany hoe ny fiverenan'izy ireo nody indray avy tany amin'ny fahababona. Nody izy ireo kanefa tsy nanan-kovatanana akory. Niatrika ady mafy noho izany satria tsy nisy ny tany izay ivelomana, tsy afaka nanao trano satria ny tany dia efa nozarazarain'ny gobernora amin'ny Babilôniana ho an'ireo mahantra izay sisa tavela tao. Fa tao anatin'izany ihany koa nefa dia nisy ny krizy noho ny tranga voajanahary, maina ny tany ary tsy afaka namokatra. Ny tarazoka noho izany ny fanarenana ny tempoly, satria mitady izay ho azy sy izay ho hohaniny sy ivelomany aloha ny vahoaka. Ny vany fiarahamonina Jiosy ary ny vato izany ihany koa ny fivavahana. Ezra arak'izany no nanana finiavana, nanana firaketam-polalina hamerina indray io fiarahamonina Jiosy ho tonga ao aloha, ary indrindra ihany koa hamerina indray ny fivavahana ho tahaka n'ilay ny andohany. Izany hoe Ezra zany no nanao ny fanavaozana ny fiarahamonina Jiosy sy ny fivavahana Jiosy ho amin'ny laoniny indray. Ary indrindra hamerina ny vahoaka hifandray amin'Andriamanitra ihany koa Ezra. Dia manontany tena isika hoe inona zany ny fahombiazana, ny vahaolana nampahomby an'i Ezra na fanana tanteraka izany fanarenana goavana teo amin'ny firenena izany. Dia hitantsika ato amin'ity Mofonaina antsika ity fa niantoko ny fahombiazana ny fanarenan'i Ezra voalohany dia ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra ho lohalaharana. Izany hoe natao lohalaharana aloha ny fanamboarana ny tempoly. Tsy tahotra noho ny didina avoakan'ny Dariosy mpanjaka akory no nanaovana ny tranon'Andriamanitra ka hoe haringana izay rehetra tsy mety mandray anjara amin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra, fa indrindra tena fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Tena fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy ireo mpitarika dia ny Hafatra ireo mpaminany, ny Hafatra Agai sy Zakaria ary ireo mpanjaka izay nanolontsaina azy ireo. Rehefa tany am-pababona mantsy reto Jiosy reto dia nihevitra izy ireo fa narian'Andriamanitra ary tsy tia azy tsony Andriamanitra, tsy manatrika azy tsony ihany koa Andriamanitra satria tsy nisy ny tempoly izay ivavahana, tsy nisy ny tempoly izay ahafahana mitodika amin'Andriamanitra ary tsy nisy ny tempoly izay afaka anaterana ny fanatitra ankasitrahana an'Andriamanitra. Dia tsy afaka ny fandray tamin'Andriamanitra intsony ireto Jiosy reto. Fa rehefa tafaverina avana izy dia resy lahatra noho ny fitarian'i Ezra na dia nandalo fahasahiranana aza, fa tsy maintsy hovitaina aloha ny tempoly vao manao ny tranony avy sy miatrika ny fivelomany avy izy ireo. Izany hoe tena nahafohy ny tena sy izay rehetra kely nananany ireto vahoaka Jiosy reto hanaovana io tempoly io mba hatsapany indray ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra azy.
vita arak'izany ny tempoly ary notokanana. Fa tao anatin'ny fitokanana ny tempoly dia mbola natolotra reto vahoaka reto ihany koa izay kely mba hanifananany hoentina mitokana ny tranon'Andriamanitra. Sarobidy amin'izy ireo mantsy ry havana. Arak'izany ny fanatrehan'Andriamanitra satria ny fitsanganan'ny tempoly na ny fijoroan'ny tempoly dia midika fa manatrika Andriamanitra ary mijery sy mihaino vahoakany. Ary io fijoroan'ny tempoly io no ahafahana indray miverina amin'Andriamanitra, mamelona amin'ny fanantenana amin'ny lafim-piainana rehetra. Fa firy amintsika ry havana, firy amintsika kristianina ankehitriny no mahavita ny nataony reto vahoaka jiosy reto. Ka rehefa ao anaty ady sarotra na ao anaty fasairanana dia mbola mibanjina n'Andriamanitra, mihevitra n'Andriamanitra ary maniry ho fanatrehan'Andriamanitra. Fa moa ve tsy miala amin'Andriamanitra sy mandositra ny tavany aza no ataontsika? Mahita alaolana trano sika rehefa taomina hanao ny asan'Andriamanitra, indrindra moa rehefa somary lavitrezaka izay ny asa tanterahana. Na ny fotoana izay andehanantsika tia tranon'Andriamanitra hamonjy sy hitoetra ao an-tranon'Andriamanitra aza dia zatra raha misy vonjevonjena kely fotsiny. Ny tenantsika aza tsy foitsika ho aty an-tranon'Andriamanitra. Hany ka sarotra amintsika ny hanolotra ny fananantsika tahaka ny nataon'ireto jiosy reto hanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa izao soratra masina izao kosa dia mitaona antsika hoe andao isika hanao ny tranon'Andriamanitra, hamerina trano ny fiangonana mba ho hitan'ny maro, ho hitan'ny manodidina antsika fa manana n'Andriamanitra velona isika izay mijery antsika sy mihahy antsika ary indrindra manome fiainana antsika. Andao atao mendrika azy Andriamanitra ny tranony mba hitoerany lalandava fa tsy ataontsika kotoatoa na ataontsika zarizary foana ny tranon'Andriamanitra na atao zara rafa vita ihany koa. Ka ny tranon'Andriamanitra voalohany tokony ho harentsika, amboarintsika dia ny tenantsika, satria ny tenantsika no tempolin'Andriamanitra voalohany. Ary reno izay rehetra nataontsika tamin'ny tenantsika ka narava ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Afozy izay rehetra mamotika antsika ka nahababo antsika ary kolokoloy tsara izany. Arak'izany dia tsy ny trano fiangonana ihany akory no atao lohalaharana ny fanarenana sy ny fanamboarana azy, fa ny tenantsika ilay tempolin'Andriamanitra voalohany indrindra. Mila amboarina, mila harenina, mila esorina izay tsy mety mba hitoeran'Andriamanitra, mba ho atrehan'Andriamanitra mandrakariva. Fa ny antoko ny fahombiazana teo amin'ny fanarenana izay nataon'i Ezra ihany koa dia ny firosoana ho amin'ny fanompoana. Rehefa vita ny tempoly ka voatokana dia niroso tamin'ny fanompoana indray ny vahoaka jiosy, arak'izay nanendrena azy avy. Izany hoe tsy vitavita ho azy kory ny fanarenana izay nataon'i Ezra, fa tena nilana fandaminana sy fitsinjarana fanompoana. Ka ireo voatendry kosa dia tsy nandà ny fanatanterahana, fa nantanteraka izany fanompoana izany tamin'ny fifaliana no ny fahitany ny fahampitehan'ny fiarahamonina sy ny fivavahana. Ka na dia mbola marefo aza ny fari-piainan'ireto vahoaka jiosy avy tany am-pababon'ireto dia tsy nataony ho sakana ny amin'ny fanatanterahana ny fanompoana izany. Satria fantatra izy ireo ary nambatra tamin'izy ireo fa tsy azo alana ny olana, tsy azo antsirana ny fasairanana ary tsy ho sakana ny amin'ny fanompoana, fa ny tsy fanaovana ny asa fanompoana aza no miteraka indray ny fasairanana sy ny krizy. Araka ny voalaza ny Agaitsoko voalohany 7 tapany 2 sy ny 10 hoe satria efa rava ny tranoko nefa ianareo miazakazaka anao ny tranonareo avy. Ary noho izany dia noho ny aminareo noho ny tsara ny lanitra tsy ampilatsaka ny ando ary ny tsara ny tany tsy ahavokatra. Fa Andriamanitra ry havana dia mahatanteraka ny teny fikasany ary mahatoky amin'izay teniny izy. Koa andeha
tsy atao filanjavatra Andriamanitra amin'ireo fanompona izay ho tanterahana izay nomeny antsika fa sy ho amin'ireny endrim-panompoana ireny, fa tena tia azy Andriamanitra isika ary manompo azy, tsy hoe te ho tafarina ny amin'ny fiainana isika dia manompo azy Andriamanitra, fa manompo azy isika ary izy Andriamanitra no manarina antsika, manandratra antsika ary indrindra manavitra antsika. Tsy mora ry havana ny asa fanarenana izay nitanterahan'i Ezra teto. Tao ny olana maro samihafa, teo ny sedra, teo ihany koa ny amin'ny baikon'ireo fanjakana manodidina. Kanefa nahita fahombiazana izy noho ny fanaovany lara-pameana ny tranon'Andriamanitra, noho ny famerenan'ny olona hitodika amin'Andriamanitra sy hanao zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra ary indrindra hanao ny asa fanompoana eo anatrehan'Andriamanitra. Notahiana voalohany arak'izany ny fanarenana ny finoana sy ireo fiarahamonina ary indrindra ny toe-karena. Izany hoe izany fanarenana sy toetra nasehon'ny Ezra zany dia misarika antsika handinika ihany koa ny firenena misy antsika ankehitriny. Maro ny olona nefa tsy mino intsony izany hoe fanatrehan'Andriamanitra, manontany tena hoe mbola misy ihany ve Andriamanitra? Ary maro ihany koa tsy manao zava-dehibe intsony izany fisian'Andriamanitra izany. Na atao filan-javatra sy atao sarisarin-javatra fotsiny ihany ny fanompoana, ka tonga trany amin'ny krizy lalina, lasa manao ny ratsy, lasa manao ny tsy fanao, dia tonga trany amin'ny fahantrana lalina. Fa ndeha isika ry havana hakatahaka ny nataon'i Ezra, ka hanarina ity firenentsika ity, hanarina ny finoana izay nampianarina antsika hatrany am-boalohany. Fa rehefa tafarina ny finoana dia hiarina ihany koa ny fiarahamonina satria mitoetra eo amin'ilay finoana izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Ary rehefa tafarina tahaka izany ny finoana sy ny fiarahamonina dia handroso azy ny toe-karena satria hita Andriamanitra, ho tahian'Andriamanitra noho ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary indrindra noho ny amin'ilay fitahian'Andriamanitra dia hiverina amin'ny laon'ny tanitsika. Eny, na dia tsy miverina hatramin'ny ny andohany tahaka ny reto josy reto azy satria tafarina ny finoana, tafarina ny toe-karena, tafarina ihany koa ny fiarahamonina, fa mbola nokejain'ireo firenena manodidina. Ny sata izay nananana izy ireo sy na izy azy ireo firenena ireo dia tsy tafaverina intsony fefa nofehezan'ireo firenena izay nanolotsaina azy. Dia tahaka izany koa isika. Na dia fanomena ny fahaleovantena isika dia mbola eo ambany vahoan'ireo firenena maro samihafa ihany. Kanefa izao ny tsarovo hoe ilaina harenina eto amin'ity firenentsika sy tanitsika ity ny finoanan'Andriamanitra. Ilaina hamboarina eto amin'ity firenentsika ity ny fanomponan'Andriamanitra ary indrindra ilaina averina ny fihavanana izay mahizy azy ny fiarahamonina malagasy. Dia tsy ho vitantsika izany fa mila miaraka amin'Andriamanitra isika ary indrindra tsy ho vitantsika tsy hahenika amin'ny firenentsika ny ezaka izay ataontsika, fa mila koa isika mizara izany ho an'ny hafa ary indrindra mila manaparitaka izany. Fa ny fanaovana lohalaharana ny an'Andriamanitra no antoko ny fahombiazana. Ny fanaovana lohalaharana sy zava-dehibe ny an'Andriamanitra aloha sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra no antoka mampahomby amin'izay rehetra tao. Dia toetra amintsika ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, endre ny fitiavanao anay, endre ny famondramponao aminay, fa na dia maditra, na dia maniasi iny, na dia milona ao anatin'ny faratsiana tokoa ary izahay vahoakanao.
dia mitsinjo anay sy mijery anay ianao, ka mananatra anay sy mampianatra anay ary mitarika anay ho amin'ny fahombiazana mandrakariva. Mila fanarenana tokoa Andriamanitra ny fiainanay, ny fiainanay vahoakanao, ny fiainan'ny kristianina, ny fiainan'ny firenenay. Fifanampianarinao izay ankehitriny, fa raha te ahomby amin'izany fanarenana izany, tahaka nataon'i Ezra mpisorona izay mpanomponao, dia mila manao zava-dehibe ny anao Andriamanitra aloha, ary mila tsara fifandraisana aminao Andriamanitra. Ary rehefa vitanay izany dia ianao no hitari-dalanay, ianao no hiaraka aminay anatanteraka ireo fikasana tsara rehetra ty anatinay. Mino izany izay Andriamanitra, ary matoky ny herinao, fa tsy mandaona mahafoy anay tokoa ianao, ary tsy handringana anay, fa mamindra fo aminay, ka hamerina indray ny fiainanay ho eo aminao Andriamanitra, hanarina indray ny finoanay sy ny fifandraisanay aminao Andriamanitra, fa indrindra ihany koa Tompo, hanarina indray ny fiainanay andavanandro. Tomponay malalo, tsy mijadro izay ny mangataka ho an'ity firenenay ity, indrindra ao anatin'izao herinandro ny fankalazana ny nahazona ny fahaleovantena izao. Nomenao anay ny fahafahana, kanefa toa saritsary-pahafahana fotsiny ihany izany, fa mbola maro ny mangeja anay, na ny fahasahiranana, na ny firenena manodidina anay, na ireo vahiny izay miaraka aminay. Lasa mirona amin'izay fanaon'izy ireny Tompony fanaonay ankehitriny, fa tsy ilay sitraponao Andriamanitra. Koa ampio izay Andriamanitra hiatrika izany, ampio izay hijoro ho vavolombelonao, hitoetra aminao, ka haneo amin'izy ireny, haneo amin'ny vahoakanao ihany koa, fa ny ao aminao no mahatsara anay, ny fiarahana aminao sy ny fifandraisana aminao no alavorariny ty anay. Koa mitoera aminay Andriamanitra, mitoera amin'izao firenena izao, manatre ity firenena ity, fa ny firenena izay manana anao Jehovah Andriamanitra tokoa misambatra sy hiadana, ary indrindra Tompo, hahomby amin'izay zavatra rehetra ka saina atao. Maro ny zavatra izay mila fanarenana eto amin'ny firenenay, ny toe-tsaina, ny toe-po, ny fisainana, eny Tompo, ny fanao rehetra, mila fanarenana avokoa izany, mila fanotsiana, fa eo ianao ilay Andriamanitra marina sy mahitsy no hitarika ny vahoakanay, hitarika ny mpitondranay, mba ahafahanay miarina ao anatin'izany rehetra izany. Dia io Andriamanitra, ny fiainanay tsiraray avy izao, ny fahasalamanay entina eo anatrehanao, ary eo namanay izay ao anatiny tsy fahasalamana ihany koa Andriamanitra, dia tahinao izy ireny, omeo ny fahasalamana avy aminao raha sitrakao, ary averenao amin'izy ireny indray ny tanjaka sy ny hery izay avy aminao Andriamanitra. Fa entina eo anatrehanao koa Tompo, ireo havanay izay niarany manjo, trapahoriana, ianao aneo no ampitraka azy ireny, ka melona trano ny fanantenana ao aminao, fa tsy ny eto an-tany ihany akory ny fiainana, fa mbola misy ny fiainana mandrakizay maharitra ao aminao. Ary ny tontolo andronay Andriamanitra dia apetraka eo aminao, ianao no hiaraka aminay mandrakariva, ho arinay, ho herinay, ho toko anay amin'izay rehetra alehanay sy izay rehetra ataonay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny hanina sazy ao anay,
ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny Tsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy any antsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny